Ny fikambanana Rotary dia fikambanana maneran-tany ary tany amin'ny taona 570 no niforonana izy ity. Misahana amin'ny sehatry ny siège social fanampianan'ireo ankizy mpianatra, eo ihany koa ny ara sosialin'ny mponina, izay ny fantohan'ny Rotary. Andao arahantsika ny andindinin'izay. Miasa eo anivon'ny asa sekoly avitra malagasy valo eto Antananarivo ny Rotary Antananarivo Mahamasina. Amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao dia manolotra fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra ary izy ireo. Tamin'ity andro anty dia mpianatra misy 520 eto amin'ny Azamasoavy Masoandro no nahazo ny anjara fanampiny ary niatrika izany Andriamatoa Jean Ravelonarivo, gouverneuran'ny Rotary Club district 1220 na ny 92-20 izany. Io klasy sama io dia fotodrafitrasa anankiray zany irahana ministera momba ny fanampiana fanavotana an'ireo ankizy izay nianatra ohatra taloha fanohiny atao samihafa dia nijanona tamin'ny fianarana na koa hoe tena tsy nianatra ry zareo nefa ao anatin'le taona anankizy efa tokony hianatra dia inona no ataonay alainay ireo ankizy ireo dia avondrinay amin'ny tony klasy samatony dia misy fanofanana manokana zany omenan'ny mpampianatra mba ahafahany mampita an'izay fahaizan'izay amin'ireo ankizy mpianatra ireo ka ny tena zava-dehibe tiako mariana etona dia ao anatin'ny 10 volana zany ireo ankizy ireo no formena. Zany hoe atao hoe tena cours accéléré izy manaraka ny programa eto Madagasikara izay eken'ny ministeran'ny fampianarana dia rehefa avy eo ireo ankizy ireo afaka manao ny fanadina ny CEPE ozisytsika zany. Mikesika ny voka-panadinana tamin'ity taona ity dia 1,7% ny mpiofana no nahazo ny mari-pahaizana CEPE teto amin'ny Azamasoavy Masoandro raha toa ka 720 zany ny taona lasa. Ao anatin'ny asa ataonay zany fanampiana ny hafa izay efa fanoanay foana dia anisan'izany ny famorona fotodrafitrasa puis mizara an'ireny koa zany zay eto amin'ny région Analamanga vao nahavita puis 20 zao zay eo koa dia rahanay amin'ny Suez Environnement Fondation Ngezabe zay any international izay fibeny any France. Ao ihany koa ny fanaovana reboisement manana site zay eny Emersy Tosika miara-miasa koa zay amin'ny Fondation Starke amin'ny fanomezana an'ireny le fitaovana atao amin'ny sofindreny mba ahafahan'ny olona lalidalovana lasa mare zany izy. Anisan'ny fandahanasa tanterahan'ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina amin'ity taona ity ihany koa ny fanampiana ny ankizy tratra ny homamiadana ary isy ny hetsika fanentanana ny vehivavy. Ity mba hisoroana ny homamiadana nono izay efa maro no voany amin'izao fotoan'izao ny malagasy. Miara-miasa amin'ny Rotary hanova fiainana no targetra apetraky ny Rotary Club eran-tany amin'ny ity taona 13 ity.